Fatotosa tamin'ity androany alahady ity kosa ny lalao famaranana teo amin'ny taranja teny isy-mbola tabatra mbola eo anivony izay fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasam-panjakana izay ka ministera enina no nandray anjara tamin'ity fifaninanana teny isy-mbola tabatra ity dia nahitana ny PRM, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny MFB, ny Meteo, ny Université Antananarivo ary ny etsy amin'ny parka Tsimbazaza. Natratra 420 ny mpandray anjara teo amin'ny lehilahy ho an'ny tsy manakara-pilalovana, enina kosa teo amin'ny vehivavy ary mpandray anjara telo kosa ho an'ny manakara-pilalovana no niatrika ity fifaninanana ity. Sokajy telo no nandray anjara tamin'ity ho an'ny teny isy-mbola tabatra ity, teo aloha ny ho an'ny santarika ho an'ny lehilahy, eo ihany koa ny ho an'ny olon-tokana ho an'ny vehivavy sy ho an'ny lehilahy, ary ny open zay samy nandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy anjara moa izany na manakara-pilalovana na ihany koa ny tsy manana dia afaka nandray anjara avokoa. Raha teo amin'ny vokatra ary ho an'ny izay taranja teny isy-mbola tabatra izay dia teo amin'ny simple dame dia voaositra ho tompon-daka i Patricia avy eo amin'ny MFB ary larina faharoa kosa ivero mbola ao amin'ny MFB ihany. Teo amin'ny senior lehilahy dia mbola zareo avy eo amin'ny MFB ihany koa ny voaositra ho tompon-daka tamin'ny alalan'ny Rivo no larina voalohany ary larina faharoa dia Jean-Noël mbola avy eo amin'ny MFB ihany. Azo lazaina zany fa dia manana toerany eo amin'ity taranja teny isy-mbola tabatra ity zareo ao amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola reo anivon'izay fanatanjahantena anivon'ny mpiasam-panjakana izay.